De inona moa zany ny idiran'ny vadiny sy tena am'le resaka amin'ny mahavazana azy? Inona ny idirany? De inona ny idirany zanaky sy teny anatin'le resaka le vady aman-janaka? Ka zay problema atsika gasy tsy le resaka hoe lalàna hoe ahoana ny fandeha lalàna, fa hoe zanaka anabavy fianakaviany zao tsisy idiran'ny fianakaviany zany. Salama dole. Iresaka momban'ny fanakianana any vadiny sy teny hoe vazaha zany za zao. Vokiana hoe vadinao vazaha, vady aman-janaka ao vazaha. Iresaka momban'liza satria tena tsy azo le TGV mihitsy amin'ny avin-dranany hoe misy ifandraisany amin'ny sy teny latsaka président ve ny fananany vady aman-janaka vazaha, ary misy ifandraisany amin'ny filatsahana président ve ny fananany any Rajoelina zopirenena vahiny. Zay ngambany tsara zavana satria vokiana foana hoe vady laza vazaha, ilanao ka vazaha vady laza ny ahoana vady laza. De aleoa azavaina fa tena tsy azo am'zareo mihitsy zany le principalise, tsy azo am'zareo mihitsy hoe voalohany resaka lalàna. Lalàna zany karaha article 42 dia izay feno taona ka mangataka zopirenena vahiny de very automatika ny zopirenena malagasy. Zay ray. Tsisy resaka hoe miandry décret de d'échéance de nationalité, tsy miandry ninina, tsisy hoe tsy maintsy profona ny veriny nationalité malagasy azy, fa lalàna de mazava hoe raha vao mangataka nationalité étrangère anao, majeur anao gasy anao de miala ny nationalité malagasy anao. Point. Zay ngamba zavatra voalohany tsy hoe tiazo ny TGV mihitsy na efa fanatika loatra, efa mpinono vody loatra de tsy tia eny mihitsy na tsy mahazo mihitsy an'le izy. De rehefa tsy manana nationalité malagasy zany andry Rajoelina satria izy nangataka zopirenena vahiny de voan'ny article 46 indray ao amin'ny constitution, ao amin'ny ACC hoe tsy mahazo milatsaka ina moa zany filoham-pirenena ianao raha tsy manana zopirenena malagasy. Point. Zay le izy. Tsisy resaka hoe ny dadabeko, ny anadandreniko, ny rankoinamiko, zao tena tsy azo ndrany Rajoelina koa ngamba izy. Zay koa bady loatra le tsy azo le ry mihitsy. Tsisy resaka hoe rankorina, fitiavako tanindrazana, zao tsisy an'izany. Fo mazava zary tenin'io rehefa tsy manana nationalité malagasy laha de tsy manana ela zany de tsy mahazo milatsaka. Point. Zay le izy. Ka le resaka androany tsy resaka an'izay fa resaka le hoe vadiny sy teny vazaha, zanaky sy teny vazaha. De raha ohatra raha sy teny zany manana nationalité malagasy izy ary tsy manana nationalité vahiny. De toute façon na manana nationalité vahiny 100 ambirivo fa rehefa manana nationalité malagasy sy teny de afaka milatsaka. Point. De inona moa zany ny idiran'ny vadiny sy teny am'le resaka amin'ny mahavazana azy? Inona ny idirany? De inona ny idirany zanaky sy teny anatin'le resaka le vady aman-janaka? Ka zay problema atsika gasy tsy le resaka hoe lalàna hoe ahoana ny fandeha lalàna, fa hoe zanaka anabavy fianakaviany zao tsisy idiran'ny fianakaviany zany. Tsisy idiran'ny fianakaviany. Satria na olona raha ty andafy ety misy hoe ohatra any Amerika, ohatra le rangaha républicain de le ramatoa démocrate. Reo olo reo atoko anankiroa reo sakaisy maso any États-Unis. Fa izany akory tsy midika hoe rehefa démocrate de tsy anambady républicaine. Io mantsy le madondrona ny akabetsahany sasany. Dondrona be hoe rehefa catholique ry de tsy anambady ina satria za protestant. Zay ny olona tsy manana tolérance ary zay ny olona mirefarefa amin'ny tany. Ka na isy teny raha milatsaka président izy magasy azy ka na vady vazaha, inona ny fandraisany zany? Inona ny fandraisany zany? De omeko ohatra nareo zay afaka mijery film, misy film antsoina hoe Allié. Allié ny titre le film lalaovin'ny Brad Pitt sy Marion Cotillard. Averiko tsara. Allié titre le film lalaovin'ny Brad Pitt sy
Marion Cotillard. De jerevinao nareo am'izay film zay fa i Brad Pitt agent secret américain. De le Marion Cotillard agent secret allemande. De nefa reo olo reo mifankaty. De niaraky reo olo reo, de nanao mariage olo reo fanambady, de niteraky reo olo reo. Nefa reo en temps de guerre. Ka le fankatiavana sy le tokantrano tsisy idirana am'le asa. Niasa Brad Pitt en tant que agent secret ino moa zany américain anazy. Totr'izay koa le ramatoa. De le fitiavana sy le tokantrano ao tsisy fandraisany. Zay zao ohatra anankiray. Eo le resaky lalàna tenako teo ara-dalàna sy tena afaka milatsaka. Iany Rajoelina iny efa tsara dalàna iny. Fa hoe première dame feo vazaha. Ina andreo am'le président ina moa zany première dame vazaha. Izy angamo nanao soni amin'ny ino moa zany nanao fienianana amin'ny fitondrana hoe hiakatra président izy sy teny de izy angamo anao fienina tsy zatra ataony kasika zany ma première dame anazy matetika première dame de rôle na représentation hoe manao œuvre caritative manao ino moa zany ambassadrice na zao na association na ohatra zany ny asan'ny première dame fa tsy ny première dame no mitondra. Tsy ny première dame mitondra. Ka manina raha vazaha izy na vazaha izy. Inona ny oana am'zany? Fa resaka moral iza moa zany ny tia tanindrazana kokoa. Tia ny Madagasikara kokoa, ny vadiny sy teny ve sa mialy. Vadiny sy teny ve sa mialy no tia tanindrazana kokoa. Vadiny sy teny nangatana na so zany ite malagasy. Fa ariran'ny zalahy tsy nomeny zalahy. Mipetraka ao Madagasikara izy 4 taona. 20 ans, 30 ans, tsy haiko 4 taona mipetraka Madagasikara. Mahay teny gasy le ramatoa. Manao ino moa zany miasa ho an'ny malagasy, manao association izy manao manana fondation zareo, manasoa ny gasa, karakara ino moa zany bourse scolaire ho an'ny gasy toy zany atao le ramatoa. De inona? Ka tsy zay ve intégration zay ve mitadiavina? Zay aty andafy aty raha vo mampiseho anao ny intégration anao sy ny finiavanao sy fa fitiavanao le firenena anankiray de omena nationalité anao. De tokony azo nationalité zany izy. Sady plus-n'izany resaka ino moa zany manambady gasy izy tokony azo izy. Zay fa tsy mendra raha. Fa resaka intégrité i vadiny sy teny ve no gasy kokoa sa iany Rajoelina. Isa mialy Rajoelina. Mialy any France izy mipetraka. Andro tontolo-piaina any France izy mipetraka. Ny zanany rehetrarehetra zany na ny zanany ara tsy mahita ny gasy. Gasy reo tsy mahita ny gasy, tsy mahavoafety ny gasy reo bandy reo. Eritreretareo fa ankizy lehibe tao Madagasikara, reo zananky Rajoelina reo. Lehibe tao Madagasikara tsy mahita ny gasy satria tsy tia le teny gasy. Tsy tiany Rajoelina manakavy le teny gasy. Tsy teo gasy ry zareo. De raha misy occasion na azo nationalité de iny lingilingy mipetraka ny France. Izy moa imiala tsy mipetraka Madagasikara fa mipetraka la France, any izy metsena raha mahafantatra moa zany ina moa zany produit vidiniana izy moa miala zany en France zany. Gagany olo zany. Zany resaka Louis Vuitton, resaka inona misy Louis Vuitton personnalisé zany akory any. Amenarany resaka saka fotsiny amin'ny 3 000 € sy ny toeto. Fiainana any ny fiainana. Fa tsy Madagasikara. Ny zanany koa any. Tsy Madagasikara. Zany hoe ampitovina ao vadiny sy teny. Zay miforitra ary ambanivohitra ary, any Tiliara ary, amin'ny fanasoavana ny gasy. Zany ve de ampitovina reo? Satria hoe gasy mialy. Fa reo maharaka an'izany izy moa le mialy. Satria tsika matimaty lolony fotsiny ity le hoe tsara tare, manja kely, tsara ny akanjony. Tsara ny akanjo satria manambola izy ko. Styliste mampiakanjo azy. De mbola tanora fa so ka manana coach sportif particulier izy. Fa raha tena mandinika tsara nareo na maka renseignement nareo de fantatrareo fa i mialy iny ka sipa niaingitraingitra be hono ny tany ampianarana tany. Bandy niaraka nianatra tamin'ireny tany mahafantatra azy tsara no mahafantatra azy zany mialy zany olona miavonavony zany olona manambony tena be zany olona miseho milay zany. Zay ny renseignement henoko. Fa no maraka an'izany wala retsy amin'ny propagande ny côté soito fa izany mialy zany araky ny renseignement azo koa zany tsy tia côté zany. Panavakavaky zany mialy zany. Zany ny information henoko. Hoe
tiany zany. Da en plus n'izany hoe misy mandeha nahita manam-pahaizana nahita fianarana. Inona fianarana nataony mialy? Fantatry ny olona koa inona ny fianarana nataony mialy. Sady na manam-pahaizana nahoana de nareo hoe mieritreritra hoe tsy mpa manam-pahaizana de anambadiny Andry Rajoelina. Jereo nivoana Andry Rajoelina. Za tsy anazava ahoana nivoana Andry Rajoelina sy ny zavatra ataony fa gasatretra mahita ny abadony amin'ny zary rehetrretra. Na calcul mental raha tsy hainy, manao multiplication raha tsy hainy. De raha sipa nahita fianarana ambony ve de iaraka mibando ohatr'izany. Iara-iana mibando ohatr'izany. Tsy possible mihitsy. Fa mba toy izy tafiaraka amin'ny bando io mitovitovy niveau ihany zareo. Na plus n'izany, iza moa tena fe sy miketrika ny zavatra rehetra ao Madagasikara mandeha reo. I miala nge. Mody hoe tsikitsiky izy madio be aminao, zao tsikitsiky madio aminao fa izy ny tena enjana amin'ny rehetrarehetra io. Izy ohatra madio tsara vela tsisy ny tohitoy izy fa izy ny tena ketrika amin'ireo zavatra mandalo rehetrarehetra reo. Mba tsy tenenako zavatra maro. De izy zany iny le atao fitaovana hoentina ny propaganda. Ina moa ny ilana miala ny amin'ny propaganda any? Ina ny ilana anazy any? Aninany izy? Ny kabary ve miala tany amin'ny propaganda? Na ny hevitra ve miala tany amin'ny propaganda? Tsy maneho hevitra izy fa le hoe atao représentation hoe ampiasonana gasy hoe ty le vadiko manja, ty le vadiko tsikitsika, ty le vadiko tsara kanjo, iny hoentiny. Satria ampiasona ny bady sy draba rehetrretra ny atao le Andry Rajoelina de hoentina foana iny hoe ty fa atao inany iny. Atao inany koa zanaky Andry Rajoelina ny propaganda iny. Fa zay ampiasona image hoe zay olona propre, zay olona fianakaviana, zay olona manja zay olona zay nataon'le izy. Fa raha nivony mialy jereo fotsiny tamin'ny resaka hoe tsy tokony hanao ina moa zany revue militaire Andry Rajoelina tao 26 juin. Zay ny polémique nandeha satria izy efa tsy malagasy. De inona natonga ny mialy nandihy tamin'iny mafana iny ambany be ny toe-tsaina manao ohatr'ireny. Hoe ampisehoana ny olona menimena zany hoe tsy tokony atao. Matoly olona menimena tsy satria lalàna tsy tokony hanao revue militaire Andry Rajoelina amin'iny. De zareo zany te hisesitra hoe azony atao daholo zay tiana atao, andizanay mihitsy. Zany le nivoan'le toe-tsainany mialy. Ambany be nge zany toe-tsaina zany. Hoe io fa zay sy tiavany efa mandihy mihitsy. Ka zay le izy. I mialy ve no ino moa zany tsara toerana kokoa amin'ny première dame malagasy anazy sa vadiny sy teny. Raha zavatra le zaiko zay. Vadiny sy teny tsy manavakavaka ny Tuléar izy miteny vezo. Zanaky sy teny, za zao ny resaka tamin'ny Ery Sonia. Zanaky sy teny tamin'ny tany miavatory tamin'ny Paris reny. Izy ro vavy reny miteny gasy, miteny Tuléar. Zanaky sy teny reny. Zany ny antsoina intégration. Zanaky Andry Rajoelina tsy miteny gasy. Resaka point de vue moral ny zavatra resahana. Point de vue fitiava-tanindrazana. Zanaky sy teny miteny gasy. Nefa vazaha. Zay indray aloha.